ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana rehefa eravanantsika tratra ity sabotsy faharoa amby roapolo ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia boky ny apokalipsy toko faharoa. Apokalipsy toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tsara marika fa ity apokalipsy toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ity dia efa mofinaina tamin'ny alatsinainy fahafolo ny volana martsa teo. Izany hoe tapa-bolana lasa izay dia efa mofinaina izany izy ity dia mbola miverina ho mofinaina indray izy raha antsika anio. Ka dia mahatsara ny mandre teny averina hoe ny filazan'ny apôstôly Jaona ka dia verenantsika vakiny izany ary ndeha andiny anankiray avy amin'izany indray no ampaherezana ry havako anaran'i Jesosy. Soraty eo amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Pergamosy. Izao no lazain'ilay manana ny sabatra roa lela maranitra. Fantatro izay honenanao dia eo amin'ny toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandany finoana na dia tamin'ny andron'ny Antipasy Martiorako aza izay lehilahy mahatoky ahy dia ilay novonoina teo aminareo teo amin'izay nonenan'ny Satana. Kanefa mananteny kely aminao aho fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama ilay manome fo an'ny Balaka nisy fahatafitonana eo anoloan'ny zanak'Israely ihinana hena naterina tamin'ny sampy sy jangajanga. Ary toy izany koa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny an'ireny Kodembeba. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao faingana ka hamely ireo amin'ny sabatry ny vavako. Izay manatsofinao ankizy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia omeko manamiafina sady omeko vato fotsy ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Ray masonao manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andininy fahafito ambin'ny folo. Izay maharesy dia omeko manamiafina sady omeko vato fotsy ary eo amin'ny vato dia isy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Rehavana ity taratasy izay nosoratana ho an'ny fiangonana tany Pergamosy na tany Pergama ity dia miavaka. Raha mamaky ny andininy ireo taratasy nosoratana ho an'ny fiangonana fito ianao dia misy izao teny izao mandrakariva amin'ny famaranana ny taratasy. Izay maharesy dia ho an'ny fiangonana tany Efesosy dia hoy ny soratra masina hoe hoy ny tompo taminy izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Ho an'ny fiangonana tany Smirna izay maharesy dia tsy hosimbany ny fahafatesana faharoa. Ho an'ny fiangonana tany Tiatira izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Ho an'ny fiangonana tany Sardisy izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa. Ho an'ny fiangonana tany Filadelfia izay maharesy nataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro ary tsy ala eo intsony izy ary hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitro. Ho an'ny fiangonana tany Laodikia izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko sy niarahako mipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianana. Fa ho an'ny fiangonana tany Pergamosy izay mofinaina ao antsika anio, izay maharesy dia omeko manamiafina sady omeko vato fotsy. Samy manana ny valim-pity izany. Omen'ny tompo azy ny fiangonana tsirairay. Ny hitakin'ny tompo finoana ny fiangonana fito. Hitakin'ny tompo finoana, hitakin'ny tompo fitiavana
mitakin'ny tompo asa fanompoana sy fahamasinana reo fiangonana vito reo. Fa izao mahasamihafa azy dia ny valim-piti omena azy ireo na ny marimarina kokoa ny zavatra omen'ny tompo azy. Samy tsara daholo izy rehetra, tsy misy ratsy mihitsy ny hoe zay maharesy de omeko an'zao ny tompo, omeko an'zao, fa samy manana zay omen'ny tompo azy rehefa avy mandresy izy. Ny antony de zao satria na de mitovy daholo ary reo fiangonandreo na tren'Andriamanitra de tsy mitovy ny fanomezam-pahasoavana. Ary ny valim-piti omen'Andriamanitra ny olona tsirairay koa de ho tahak'izany koa, tsy mitovy. Samy manao asa fanompoana ny mpino tsirairay, samy manao asa fanompoana ny fiangonana tsirairay. Fa izao samy mandresy izy, mandresy ao anatin'ny sarotra, mandresy ny tsy finoana, mandresy ny fahalainana ara-panahy, mandresy ny zavatsarotra, samy mandresy izy. Fa izao ny valim-piti samy manana ny azy, ary io valim-piti io tsy misy tsara sa ratsy fa samy tsara daholo. Zay mahatonga ny mpino tsy tokony ho latsaka mihitsy ao anatin'ny fialonana, satria ny valim-piti omen'Andriamanitra de mifamatotra am'izay ilainao. Ny valim-piti omen'Andriamanitra de zay itondran'Andriamanitra anao dia tandrify na mandresy fa izao tsy mitovy. Fa ny valim-piti omen'Andriamanitra de tandrify amin'ny fanomezam-pahasoavanao, tandrify amin'ny ny maha ianao anao, tandrify amin'ny zay ataontsika hoe iavahanao amin'ny maro. Noho zany dia tsy mampitovy tantana ny valim-piti omen'ny mpino akory Andriamanitra, fa manamarika an'izany ny fahasamihafana. Zany hoe Andriamanitra zany rehefa mamaly fiti ny mpanompony dia arakarak'izay sahaza azy. Na resy ny fiangonana tany Filadelfia de nampanantena ny tompo fa ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ianao. Maharesy ny fiangonana tany Laodikia izy hoe avelako iara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako ianao. Zany hoe Andriamanitra rehefa manome de sahaza zay, tandrify amin'ny ady zay ataontsika. Ny zava-dehibe zany de zao hoe isika miady, isika mandresy. Fa ny valim-piti kosa dia samy manana zay sahaza avy sika rehetra. Zay mahatonga antsika mamerina indray manao hoe tsy voatery hitovy zany ny fitahin'Andriamanitra ny fiainako ny sy fitahin'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy voatery hitovy ny valim-piti omen'Andriamanitra ahy sy ny valim-piti omen'Andriamanitra anao. Na de samy mandresy ary sika, samy mandresy sika, samy miezaka sika, samy miorona amin'ny finoana sika, fa izao samy manana ny fanomezam-pahasoavana, samy manana ny valim-piti omen'Andriamanitra, samy tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izao ny valim-piti zay omen'Andriamanitra de zao samy arakaraka ny fahatsapan'Andriamanitra, arakaraka ny zavatra mety ho ilaitsika, arakaraka ny toe-javatra iainantsika, arakaraka ny ilaitsika, arakaraka ny mahaisika atsika no hanomezan'Andriamanitra an'iny. Noho zany dia tsy afaka miteny zany ny fiangonana tany Laodikia manao hoe mba omeo anay ny valim-piti ho an'ny fiangonana tany Tiatira, satria zay nandresy na iteny ny fiangonana tany Filadelfia hoe omeo anay ny valim-piti ho an'ny fiangonana tany Smirna. Fa maninona anay tsy ny valim-piti an'ny Smirna ny menanay na ny valim-piti an'ny Laodikia ny menanay ozy fiangonana tany Efesosy, fa samy manana ny azy. Zava-dehibe afaka ny entin'izany satria toe-tsaina mahatonga antsika hanaja ny hafa, toe-tsaina mahatonga antsika mifikitra amin'ny finoana, toe-tsaina mahatonga antsika miraiki-po amin'Andriamanitra hoe mahafantatra izay hitondrana ny Andriamanitra, mahafantatra izay sahaza ahy ny Andriamanitra. Ny ady atrehiko de hitan'Andriamanitra, ary raha mandresy ahy de fantatr'Andriamanitra ny hitondrana. Mampahery be zany revako malala itony andinitsotra masiny itony, satria tsy tokony androana fa tao anatin'ny ady sarotra ny fiangonana tamin'ny Pergamosy. Tamin'ny fotoana nisy fanenjehana, nisy zavatsarotra ny lalovana, nisy martiora mihitsy ary. Dia ady zany natrehan'ireo fiangonan'ireo de mampanantena ny tompo hoe raha mandresy ianao de izao zano amaly fitianao. Fa izay fandresena ara omeny azon'ny fiangonana tao Pergamosy azahoany valim-piti, de izy manao hoe omeko vato fotsy, omeko vato fotsy. Nahoana moa no
men'Andriamanitra vato fotsy de tsika efa niresaka tamin'ny finaina tamin'ny tapabolana hoe nisy vato tsara tare tao amin'ny tanàna to hoe Pergamosy io. Nisy vato tsara tare tao toeran'izay nisina vato tsarobidy tao amin'ny tanàna ny Pergamosy io. Noho zany dia hoy ny tompo eto manao hoe omeko vato ianao. Lay vato zay tao amin'ny tanàna io de vato mena, vato sarobidy mena zay izy. Dia zao kosa raha maharesy ianao de zao omeko vato fotsy ndray ianao, hoy ny filazan'ny apokalipsy azy. Zany hoe le zavatra tsy nanananao, le nanana zavatra sarobidy, vato sarobidy ianao, fa vato sarobidy tsara lavitra noho zany no mbola omeko anao. Zany hoe Andriamanitra zany hoe de manome toky manao hoe amy valim-pity omen'Andriamanitra atsika de mihoatra lavitra noho zay mbola eritreretintsika ary, mihoatra lavitra noho zay nofinofisitsika ary ny valim-pity omen'Andriamanitra atsika. Mety manana zavatra tsara ianao amin'ny fiainanao, asa iny reny zavatra mety heverinao hoe tsara be eo amin'ny fiainanao, ireharehanao tahaka an'izay tamin'ny Pergamosy, hiavahanao amin'ny hafa mihitsy tahaka an'izay vato resahana tamin'ny Pergamosy io, ary mety mahatonga ny olona hitodika any aminao, mahatonga ny olona hibanjina anao, mahatonga ny olona hifaly aminao, mahatonga ny olona hanajanao, de misy zavatra mety ireharehanao mihitsy ara tahaka an'ilay vato izay ataontsika hoe tao Pergamosy io. De hoy ny tompo anao hoe mbola omeko ny tsara lavitra mihoatra noho zay ianao raha maharesy. Omeko ny tsara lavitra noho zay ianao raha maharesy. Omeko vato fotsy. Ary io vato fotsy io de zao misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Zany hoe fanomezana manokana io. Tena fanomezana manokana io. Tsy zarainao namin'iza namin'iza. Anao rery io. Tam'izany fotoana zany mantsy tsy ohatratsika zao mantsika efa manana lazera, de manoratra lay vato de ataontsika hoe efa mora. Fa tam'izany fotoana zany zany hoe manoratra anarana amin'ny vato, zavatra sarotra. Mbola tsy lasa lavitra ohatran'izao ny teknôlôjia. Eto zany dia tena tsy hoe vato tsara ihany no men'Andriamanitra, tsy vato fotsy tsara ihany fa vato tsara zay voasoratra mihitsy ny anarana, voasoratra mihitsy ny anarana, ary anao rery tsy zarainao amin'izan'iza. Avako malala. Tiany ny tompo takatritsika de zao am'ty ady atrehantsika amin'ny asa fanompony aty am'ty zao tontolo zao ty, de hitan'Andriamanitra reny. De hoy ny afatry Paoly raha teo manao hoe miorena tsara, aza miova. Noho zany de manana faharetana le havana am'ty asa fanompony ty, manana fikirizana am'ty asa fanompony ty. Fa ny valim-pity omen'Andriamanitra zay maharesy de tsara lavitra noho zay efa nomenanao ankehitriny, tsara lavitra noho zay efa eo aminao ankehitriny, ary anao rery mihitsy ary zany, tsy zarahana amin'iza na amin'iza, fa ataon'ny tompo hahafaly anao manokana mihitsy. Fa mialoha zay de izy manao hoe izaho koa no mbola amenao mana miafina. Ahoana moa ny hoe mana miafina? Mana fantatsika rehetra any amin'ny bokin'ny Eksôdôsy, fa tany anefitra ny zanak'Israely tsy nihinan-kanina raha tsy ny mana. Zany hoe lay mana de midika hoe mandalo hevitra ny zanak'Israely, Andriamanitra no namelona azy, Andriamanitra no nikarakara azy, de nanome azy mana Andriamanitra. Ho any koa natao Pergame na Pergamosy dia ny kristianina tao Pergamosy, kristianina zay nanan-karena be, kristianina tanàna lehibe hoy tsika teo Pergamosy, tanàna fandresahantsika tamin'ny alatsinainy 10 martsa raha teo ny Tsiprian'ny geografian'ny Pergamosy. Tanàna nanan-karena, tanàna be voninahitra, tany nazahoana an'le teny hoe Pactole satria nisy renirano tao be volamena, tany nisy mpanjaka nanan-karena, be dia be zany ny arenan'ity tao
olona atao Pergamosy ity nanankarena ny olona, nanan-katao, nanan-kohanina. Saingy zao eto ny tompo de miteny manao hoe anome anao sakafo lavitra mihoatra noho zay eo ampelatananao a. Zany hoe tsy ho fisasaranao miasa mafy io, tsy ho sakafo isasaranao isan'andro io, tsy io akory io ihany fa za anome anao mihoatra lavitra n'io ary zany iantoka zay ny dinga ny teny hoe mana tahaka ny hoe mandalo hevitra ianao fa za no amelona anao. Afaka malala manome toky zany eton'ny tompo hoan'ny fiangonana atao Pergamosa, manome toky atsika mihitsy fa Andriamanitra ny mamelona ho an'izay rehetra mandresy. Ho an'izay rehetra mandresy de zao Andriamanitra ny mamahana sy mamelona azy. Ka tsy ankina na amin'iza ny antom-pisiny, anana autonomie fahaleovantena, tsy ankina na amin'iza izy. Fa Andriamanitra no amelona azy, Andriamanitra no ikarakara azy, Andriamanitra no iantra azy ary omeny mana miafina. Le miafina de zao tsy ataony hitan'ny olona rehetra akory, tsy ataony hitan'ny olona rehetra akory fa asehony fa tsy mampitovy ny manompo sy ny tsy manompo Andriamanitra. Amin'ny andavanandro eo zany de zao misy ny manana mana miafina, misy ny tsy manana mana miafina. Ny tsy manana mana miafina de zao iny miasa mafy eny, tebiteby, hety sa tsy hety, avokatra sa tsy avokatra. Fa ny manana ny mana miafina kosa de zao iny fa zao na inona vokatra eo na inona tsy vokatra eo de zao Andriamanitra miantoka azy, Andriamanitra mamelona azy. Zay maharesy de Andriamanitra no mamelona sy mikarakara azy. Ravako malala toko atsika ary tony taratasy ho an'ny fiangonana tamin'ny Pergamosy tony. Toko atsika amin'ny lafiny hoe tsy hoe mahafantatra zay sahazantsika ihany Andriamanitra, tsy hoe mamaly fitehantsika am'izay mety fiezahantsika na fifikirantsika amin'ny finoan'Andriamanitra, fa indrindra Andriamanitra de tsy mampitovy ny manompo sy ny tsy manompo. Andriamanitra de tsy mampitovy velively ny zanany amin'ny zanaka zao tontolo zao. Marina Andriamanitra miantra ny olona rehetra izy, mamindra fo amin'ny olona rehetra izy, fa izao ny zanany sy ny asan'ny tanany adidiny ihany. Noho zany aza kivy amin'ny fikelezana aina amin'ny asa fanompoana ry havako, aza reraka fa amin'ny fotoan'andro no hijinjanao raha tsy reraka ianao, aza kivy amin'ny faharetana amin'ny finoana, aza kivy amin'ny fizarana fitiavana amin'ny mpiarabelona, aza kivy amin'ny fandehanana amin'ny fahamarinana sy ny fitiavanamana, fa amin'ny fotoana zay ho tendren'ny tompo anao no hijinjanao raha tsy reraka ty ampandehanana ianao. Noho zany ny afatra ny soratra masina aminao de zao zay maharesy de omeny ny tompo mana miafina sady omeny vaty fotsy ary amin'ny vaty de misy anaram-baovao voasoratra. Matoki fa omeny ny tompo anao zay sakafo sahaza ho anao mana miafina, zay ilainao amin'ny fiainana isan'andro na inona ny diavinao mana miafina. Matoki koa fa omeny ny tompo anao zay haja mamboninahitra sy zay ilainao hampamiratra ny fiainanao, hiavahanao amin'ny hafa, zay le vaty fotsy miafina, zay le vaty fotsy zay voasoratra ao ny anaranao ho aminao an'iny fiatanany Jesosy. Lavaka sika tompo soranao izany amin'ny teninao zay manome toky anay fa ianao Andriamanitra de mamaly fitianay, aza vela reraka ety ampandehanana zay tompo, eo ny amafy ny fanompoana indraindray amin'ny maha olombelona, eo ny amafy ny zavatsarotra sedraina amin'ny maha mpanomponao. Ianao raha toa efa nanafatra manao hoe ahita fahoriana nareo aty amin'izao tontolo zao fa matoki fa anao efa naresy zao tontolo zao, dia ampahirezo zahay Jesoa, ampahirezo mba hiankina aminao, ampahirezo mba hatoko fa tsy sasatra foana akory zahay, fa manamarina ny teninao ianao fa tsy mampitovy ny manompo anao sy ny tsy manompo anao, tsy mampitovy ny manana anao sy ny tsy manana anao, fa mirampo ianao miaha ny olona rehetra, miaha izao tontolo zao sy ny asan'ny tananao, fa fitiavana sy fitahiana kosa ianao ka mandrotsaka fahasoavana ho an'izay miankina sy matoky ianao. Saotra noho amin'izay herinandro faran'izao tompo, saotra noho ny herinandro nomenao anay, saotra noho ny vokatra tamin'ity herinandro ity,
Atolotra ianao ny dera sy ny laza fa mitoera Jesosy atompony mandrakariva jereo ny tokantrano tsirairay manaraka izao mofinaina izao. Aoka tompo omenao azy ireo ny manamiafina, aoka ho soratanao, omenao vato fotsy, omenao azy ireo ny fiadahana sy ny fifaliana ary ny vatokiranao. Ataovy manjaka amin'isa tokantrano Jesosy ny finoana sy ny faharetana amin'ny finoana. De atolotra ianao ny dera sy ny laza fa mpitoera aminay hatrany ny fitaim-pahasoavana. Amen.